Ny teny dia miantso ary ny teny dia misy fiantraikany amin'ny fiainantsika. Ka androany izay dia hanonona tenim-pahasoavana, tenim-paminaniana ho anao. Aza miala ary izay indray no raha antsika ao anatin'ity vidéo ity manasa anao hanaraka an'izany hatramin'ny farany ao aorian'ny générique. Androany zay dia hanonona tenim-pahasoavana ho anao. Mino izay fa salama tsara ianao manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra tain'Andriamanitra manokana tompoko. Zao teny zao dia raiso ampinoana fa ho tanteraka aminao. Andriamanitra hamafany ranomasonao, ampahery anao ary anarina anao, amerina anao amin'ny laonany Andriamanitra irestaurer ny fiainanao manomboka amin'ny fiainam-panahy hatramin'ny fiainana andavanandro. Andriamanitra ilay nahary antsika olombelona ahary zava-baovao eo amin'ny fiainanao. Andriamanitra ampisy ny zavatra tsy misy ary ampisy zavatra vaovao eo amin'ny fiainanao. Ambassadeurn'Andriamanitra ianao. Noho izany tsy miankina amin'ny Madagasikara ny fiainanao, tsy miankina amin'ny politika eto Madagasikara ny fiainanao. Ary amin'ity taona ity ianao raha mino possible andehanao voyage any ampitan-dranomasina, hanokatra lalana ho anao Andriamanitra. Ho anao izay mbola tsy nahita vady, Andriamanitra hanome vady anao amin'ity taona ity. Ho anao izay mitady zanaka nandritry ny taona maro, amin'ny anaran'i Jesosy manonona izahay afaka 7 volana hiteraka anao. Ary ho anao izay niady tamin'ny fahotana hatramin'izay, hanafaka anao Andriamanitra ary hanangana anao olom-baovao. Hanovany fiainanao Andriamanitra amin'ity taona ity ary hiaina zavatra izay mbola tsy niainanao ianao. Andriamanitra hanome tombony avantage ho anao, ahita tontolo vaovao ianao. Ho tanteraka aminao ny fampanantenan'Andriamanitra. Olom-baovao ianao, ho lehilahy vaovao, ho vehivavy vaovao. Hiakatra ianao, hitombo ara-panahy ianao, azo ositra mihoatra ianao. Manonona fiainana ho anao sy ny ankonanao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Raha nafinaritra anao ny vidéo dia aiza misalasala, milike sy micommente sy mipartager. Raha mbola tsy abonné amin'ny page ianao dia manasa anao hisabonina amin'ny page. Manome fotoana antsika amin'ny herin'ny anio toy izao indray. Veloma.